Manaritra ny fiarabana tompo-klasy sy tompo-vavy, manaraka hatrany ty fantara zany malaza ity. Raisitsika avy hatrany ny olana ara-piarahamonina am'ireo fitakiana etsy roa. Raha ny omaly fotsiny dia fitakiana tsy latsaky ny 5 no re nanonjanonja tamin'ny Aina Amanjery sy ny gazety mpiseho isan'andro. Ny olana lavany any amin'ny faritra avaratry ny nosy, ny mpianatra eny anivo ny anjerimanontolo, ny Sofitransa, ireo mpitaky ny volan'ny fera, ny mpampianatra izay mitaky ny vacation izay mbola tsy voaloha. Fa raha raisina ihany koa zava-misy any Fianarantsoa ihany de mbola manao ny fitakiany amin'ny alalan'ny karama tsy voalohan'ny fitondram-panjakana ihany koa ny mpiasa eo anivon'ny lalam-by FCE. Ny am'izay samy se masoandro sy miresaka ny marary azy zany nambarantsika izany. Fa any ambadiko zao adevitra marobe izao sy izay efa niresaka teo aloha de misy ireo zay manana fitakiana hafa ihany koa. Manodidina ny alalan'ireo indaminite, karama sy ireo mety fitakiana amin'ny alalan'ny fampiaran-dalàna. Ohatran'izany ohatra ny mpiasan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Ohatra amin'izany ohatra ireo eo anivon'ny fiandanjana fiarakodia, ny mpiasan'ny kroma, ny mpiasan'ny sekrenina sy ireo manana olana fototra mahakasika ny raharahan-tany izay anjakan'ny vahiny amin'izao fotoana izao, ka misy ny andraikitra ny fanjakana tokony hiaro an'ireny vahoaka ireny. Saika isan'andro zany dia adevitra manodidina ny fitakiana no misy eto Madagasikara. Tsy misotro rano mihitsy ny fanjakana arak'izany satria ny eo tsy vita, ny eo manaraka ihany, ny eo indray mipoitra. Ka na hidina hamono afo amin'ny endry maro samihafa aza ny fitondram-panjakana manomboka ny amin'ny filohan'ny repoblika izay mitantana ny firenena de tsy havan'ny olana mihitsy satria ny olana fototra amin'ny tsy fisiany ny volam-panjakana izay hanonerana sy omena an'ireo rehetra izay manana asa sy nanao ny asam-panjakana ka tokony homen'ny fanjakana ny zo tokony hositrahana no tsy voavaha ankehitriny. Mila mitondra fanazavana ofisialy mahakasika an'izany ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola satria izy no mikirakira ny volam-panjakana. Manahoana marina ny fitantanana ny volam-panjakana atao anatin'ny bolana voalohany ary miditra amin'ny tenim-bolana faharoa ity taoriana ny loi de finance rectificative na ny lalàna ny teti-bola na sipantsiana no tsara ho fantatra ny amikirakira rehetra. Raha izao manko no dinihana dia ampozina ny amin'ny habankiropitra na tsy hanana ny fitondram-panjakana intsony lela vola ahafahana manodina ny raharaha anatiny amin'ny fiainan'ny firenena. Ireo karazana fonctionnement zany resantsika izany. Ho an'ny fanomezana vatan-karama mety ho hita ny fitondram-panjakana ihany am'ireo mpiasam-panjakana sy ireo mpisotro ronono. Fa amin'ny vola mihodina anaty sy am'ireo raharaha filana ankapobeny am'ireo asam-panjakana dia atahorana be ihany ny fitsifitsiny zany volam-panjakana eto manefa izany. Izany indrindra no ilaina ny famatsiam-bola avy amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena mba hahatsara sy hahatonga izay fitantanana mirindra zay eo amin'ny volam-panjakana sy ny toe-karem-pirenena. Mety tsy araka ny vola amin'ny alalan'ny hetra miditra anatiny ka tsy maintsy ilaina izay fanampiana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay ndraisantsika izay. Tsy afaka hiteny ny fitondram-panjakana teto ny amin'ny hoe tsy ilaina intsony zany ny sehatra iraisam-pirenena satria ny manodina ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny akoatry ny kitapom-bolam-panjakana amin'ny alalan'ny aide budgétaire sy ireo fanampiana ny lafin'ny mahaolona ny aide humanitaire dia saika mandray anjara mavitrika ny vahiny. Mba tsy ilazana am'ireo tetikasa maro samihafa dia miezaka miazakazaka manampy amin'ny Madagasikara ireo mpiara-miombina antoka. Ireny no ahetsika sy aseho satria raha tsisy am'ireny tsisy zavatra mihodina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tahakan'izany ny PAM, UNICEF sy ireo ratsana samihafa any atsimon'ny nosy. Tahakan'izany mahakasika indrindra ny raharahan-tany hatramin'ny karan-tany izay hanampiana eo anivon'ny vondrona Europeana ohatra Madagasikara. Ny tontolon'ny fambolena am'ireo tontolo maro samihafa izay ilaina amin'ny fanampiana am'ireo firenena izay mifandray Madagasikara na ny bilatéral tahaka ny Inde, tahaka ny Allemagne, tahaka ny Frantsa amin'ny alalan'ny FD sy ireo firenena maro samihafa manolo-tanana amin'ny Madagasikara teo any États-Unis d'Amérique ohatra. Ka reny somonjavatra amin'ny alalan'ny tetikasa ireny no mba mampiaina kely
ny tontolo fandrindrana amin'ny akabiany ny fitantanana ny firenena ary tsy azo avadika amina fitantanam-bola hafa raha tsy zany mankony dia fanodikodonam-bola na famondrana amin'ny alala ny fitantanam-bola amin'ny endriny hafa izany ka mila fankatoavana avy any am-pamatsy vola. Izany no entina ilazana ankehitriny fakofona tsy tafavoaka ary tahaka ny efa mitady toerana hiantsonana ilay fiarabe fitondram-panjakana. Tsy afaka miodina ao anoloany zao krizy lalina iainan'izao ka na mbola mieritreritra fa afaka mandroso izy amin'ny alalan'ireo foto-drafitr'asa samihafa de aingo ety ivelany sy makety sy entina ampisehoana fotsiny zany fa miasa le fitondram-panjakana fa ao ambadika zany rehetrarehetra zany dia betsaka ny sakana tsy ahafahan'izy ireo mandroso ny amin'ny tsy fisian'ny volam-panjakana sy tsy ahafahana manodina ny raharaham-panjakana intsony satria na ireo mpitantana sy ireo mpanodina izany asa izany aza de amin'ny fandona anaty raha ny zava-misy ny jerevana. De maka ohatra tsotra isika mikasika ny Air-Mad Madagascar Airlines tsara dia zay nakany ACM fanapahan-kevitra ny fandona tamin'ny mpitantana ny eo anivon'ny Madagascar Airlines. Ohatra velona amin'ny ady sy skandale ny fitondram-panjakana zany resantsika izany. Koa ny vahaolana zay efa natolotry ny mpanohatra hatramin'izay de ny amin'ny hoe hisiny ny fikanandom-pirenena mba handaminana izao zava-misy izao. Fiaraha-midinika fiarahana mikarikevitra ary efa betsaka ireo namaly izany akoatrin'ny FFKM, akoatrin'ny ACDDD zay mampiatra ny demokrasia sy lafiny ny fanjakana tantalana dia anisany miantso izany espasina dialogue na concertation zany ihany koa ny eo anivon'ny CFM na filakevitry ny fampihavana malagasy. Entina ilazana amintsika izany fa tsy maintsy miditra ao anaty ady-hevitra ity fitondram-panjakana ity ary miroso tsikelikely makany am'izany zao lalan'ny fiainan'ny firenena zay isina ady-hevitra maro samihafa ka efa ahitana taratra am'izany fa tery lalana ny fanjakana ary mijery ny fomba ny ahafahana ary ny lalana irosona tsikelikely am'izany. Wait and see, zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompokolahy, makatelina tompoko vavy.